Tompoko lasy tompoko vavy-ajaina tafahona indray tsika amin'ny takarivan'ny atalata ity dia manolotra ny araba mba ampirarintso ireo tratrany eo-pisakafoana dia mirary azo tomana izay eto ny vaovahita lavitra ma-TV. Ireto ary ny lohatenim-baovao isongadina amin'ny takariva ity mahakasika ny fonon-kevitry ny filohan'ny tetezamita sy ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana manodidina ny fiverenana Andramatola Loha Ravalomanana tandrazana. Eo ihany koa ny mahakasika ny fanendrena izay hosolo ny Papa Benoît faha-10 hitarika ny fiangonana katolika ary ny mahakasika ireo fanomezana izay atolotra ny antoko politika samihafa ny fikambana samihafa ihany koa ho an'ireo traboina any atsimo nosy any vokatry ny fandalovan'ny rivodoza. Fa izay ny mahakasika an'izay lohateny izay fa idirantsika avy hatrany ny mahakasika ny tontolo politika sy ny manodidina azy afaka miverina tamindrazana ny vadiny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana raha toa ka hitsidika an'ireny izay tsy salama no tena antondihany eto Madagasikara. Io no fomba fijeriny filohan'ny tetezamita Andrajoel raha nanontaniana ny fomba fijeriny mahakasika ny fiverenana Andramatola Loha Ravalomanana ny tenany. Ny tenako manokana dia tsy manisy olana ary amin'ny fangatahana fitsidihan'ny vadiny filoha teo aloha izay hitsidika ny reniny marary. Izay ny valiten'ny filohan'ny tetezamita raha nanontaniany mpanao gazety izy tany Toliara momba ny fangatahan-Andramatola Loha Ravalomanana iveriny eto Tanindrazana hitsidika ny reniny izay marary mafy amin'izao fotoana izao. Nampatsiahiviny ihany koa fa nandritra io tafa tamin'ny mpanao gazety io fa nisy ny fanasoketana natao tamin'ny rafozany tamin'izy narary ka tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy izany. Loatra izany hoe tsy manana ny tsy fahasalamana izany. Ny rafozako dia ndaozan'ny fahafatesana volana vitslasy zay. Tsapako loatra ny fanenjehana nataon'ny fomban'ny filoha teo aloha ny fozako nendrikendrehana tamin'ny zavatra tsy nataony. Lazaina fa nanampy ny ireo maramila izay endrikendrehana fa nanonga-panjakana. Ny andro ny tenenana an'izany ny rafozako dia teo anelanelany fahafatesana sy ny fahavelomana satria ny andro ny tenenana an'izany izy dia tany a Frantsa natao opération ary nesorina ny poumon nefa dia entsika sy fanenjehana no natao aminy. No ndaozan'ny fahafatesana izy satria rafozany eto ny resahatra, ny rafozako sy ny rafozan'ny filoha teo aloha dia mbola nenjehana ihany hoe tokony efa ela izy no maty etsetsetsetry zany fotofisainana malagasy zany zay le teneniko hoe fanivana ny totsika atao tokony esorina. Araka nambaran'ny filohan'ny tetezamita Andrajoel dia tokony tsy hiova resaka politika amin'ny fiverenana Andramatola Loha Ravalomanana eto Tanindrazana fa tokony hijanona fitsidihana ny reniny izay marary fotsiny ihany.